Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy rehetra, na aiza misy anao manaraka izao vavaka sy fampahirezana izao. Eny am-pifaliana lehibe ho any miaraka amintsika indray ary manolotra amintsika ny havatr'Andriamanitra amin'ity andro an'ity. Alohan'izany dia manasa anao hiaraka hivavaka isika. Mankasitraka anao sy manome voninahitra anao zay raha io ny amin'izao fotoana mahafinaritra omenao anay izao noho ny fahasoavanao izay ahafahanay mifampahery eto amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra anao izay fa miaraka aminay eto ianao ary momba ity fotoana ity. Eny ny osotrao mahery no angatahako amin'ny tsirairay avy rehetra, ny osotrao izay manokatra ny sofin'ny mpanahinay, ny manokatra ihany koa ny fonay mba tena ilatsahany izany teninao izany, mba tsy handalo fotsiny Andriamanitra amin'ny sofinay ara-nofo izany, fa tena ho renesinay amin'ny sofina ara-panahinay, mba ny feonao no renesina eto fa tsy ny feoko Andriamanitra, fa ianao no mampiteny ary ianao no tena hoe hanapaka feno amin'ny lelako. Eny Tompo, ianao fanahy masina anao ka napahefana sy hanapaka feno eto ary andray an-tanana hiasa amin'ny fahafenoanao eto izao fotoana izao, dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ny fahefana ireriana eny no hanapaka eto. Amen. Amen. Tamin'ny tapabolana iny tsika ry hava-malala dia nahita ny hoe ny anaran'i Jesosy Kristy dia anarana ambony noho ny anarana rehetra, anarana feno fahefana, anarana malaza, anarana izay hitsangana ny maty, anarana izay azahoany ny marary fanasitranana na hoe manasitrana ny marary, anarana izay mampitsoka ny demonia, anarana izay hitantsika tamin'ity tantara ny asan'ny apôstôly toko fahatelo ity dia izay nampatanjaka ilay lehilahy malemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny. Noho ny anaran'i Jesosy Kristy ry hava-malala dia ny impossible tonga possible, dia noho ny anaran'i Jesosy Kristy ihany koa izay nampitalanjona ny olona satria ny anaran'i Jesosy Kristy dia anarana mahagaga ary izany indrindra no mampatonga ny anaran'i Jesosy Kristy hoe mahagaga. Ary hitantsika tsara tamin'ny tantara ny asan'ny apôstôly toko fahatelo rehefa sitrana rehefa tonga natanjaka ilay lehilahy malemy tongotra dia gaga ny olona, talanjona ny olona, nisy fahagagana ary noho izany noho ny anaran'i Jesosy Kristy izay tao amin'ny Petera sy Jaona no nahafahany nanao fahagagana, noho ny finoana ny anarany no nampatanjaka ilay malemy. Ary hitantsika tsara rehefa manohitsika ny tantara io dia manasa anao moa za andinika hamaky ny asan'ny apôstôly toko fahatelo sy ny asan'ny apôstôly toko fahaefatra andiny voalohany ka hatramin'ny faha 1:30, fa hitantsika hoe noho ny anaran'i Jesosy Kristy ilay anarana ilay anarana ambony noho ny anarana rehetra, ilay anarana tokana izay nomena ny olona azahoany famonjena noho izay anarana izay dia hitantsika ihany koa fa nahatonga ny Petera sy Jaona natao tao an-tranomaizina satria vakintsika ny eto amin'ny andininy toko fahaefatra ny asan'ny apôstôly dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny namatorana amin'ny Petera sy Jaona sy ny nataony sy ny ediona taminy, ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka izy dia indreo tonga teo amin'ny mpisorona sy ny lehibe mpiambina ny tempoly ary ny sadoseo, fa sosotra izy no nampianaran'ny apôstôly ny vahoaka sy nitoriany tamin'ny alalan'i Jesosy ny fitsanganana amin'ny maty, dia nisambotra azy izy ka nanao azy tao an-tranomaizina ambara-paharaina ny andro fa efa hariva ny andro tamin'izay. Amen. Ny zavatra hita eto ry hava-malala dia hoe noho ny anaran'i Jesosy Kristy dia sosotra ireto lehibe ny mpiambina, reto mpanapaka, reto mpisorona, reto ataoko hoe lehibe tamin'izany fotoana izany, sosotra izy ireo ary nanao an'i Petera sy Jaona tao an-tranomaizina. Ny zavatra tian'Andriamanitra ampahafantarina antsika ry hava-malala dia noho ny anaran'i Jesosy Kristy izay ambony noho ny anarana rehetra dia azagaga ianao raha mandalo fanenjehana, raha mandalo
fanaratsiana raha mandalo zavatra maro fankahalana sy ny sisa, satria tsy ny olona rehetrarehetra ary hitantsika amin'ity tantara ty, hitantsika ihany koa tamin'ny tantaran'ireo mpianatra Jesosy Kristy, ary hitantsika moa voalohany indrindra ny ataoko hoe modely izay tokony ho jerentsika voalohany indrindra dia Jesosy Kristy. Jerevo ny lalana na ny parcours izay nolalovan'i Jesosy, inona ny tsy natao taminazy, nororana ve, noesoesoana, nokapohina, noendrikendrehana, na mavoina, nampijaliana sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe tsika izay antsoina hoe kristianina, tsika natao hoe mpanaradian'i Jesosy Kristy. Zany hoe raha mpanaradian'i Jesosy Kristy zasy ianao dia mandalo ihany koa amin'ny lalana izay nolalovan'i Jesosy Kristy. Zany tsy midika hoe milanja ny azo fijalian'i Jesosy Kristy zasy ianao, satria Jesosy Kristy efa nahavita, efa nahatanteraka ny filanjany ny azo fijaliana, fa izasy ianao kosa nefa dia manana ny hazo fijaliako sy ny hazo fijalianao. Ny tsirairay avy rehetra mpanaradian'i Jesosy Kristy dia samy manana ny hazo fijaliana, satria izaho sy ianao dia tsy ahazaka mihitsy ny hazo fijaliana izay nentin'i Jesosy Kristy, fa efa vitan'i Jesosy Kristy izany. Fa izaho sy ianao dia manana ny hazo fijaliana sy ny hazo fijaliako izay tsy maintsy lanjainao. Ary Jesosy Kristy moa nefa niteny any amin'ny Matteo 10:12 dia hoy izy Jesosy hoe ary ho halan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Ho halan'ny olona rehetra isika ry hava-malala noho ny anaran'i Jesosy Kristy, fa hoy izy ny tompo hoe fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Dikan'izany dia hoe tsy hoe izay rehetra hoe mandalo fanaratsiana, fankahalana dia miala amin'Andriamanitra, tsy izay no vonjena, fa izay maharitra, izay rehetra miharitra n'izany rehetrarehetra izany. Izany hoe rehefa tsy hoe kristianina isika dia hoe miadakadana ny fiainantsika, fa au contraire mandalo fanenjehana. Ary ianao ary afaka mijoro vavolombelona ianao hoe hatramin'izay nanolorako tena ho an'i Jesosy Kristy izay dia aratsian'ny olona, endrikendrehan'ny olona, lazain'ny olona fa zao, lazain'ny olona fa sekta, lazain'ny olona fa ty. Ry hava-malala, azagaga amin'izany ianao. Ary raha voaingana ianao no nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy dia tena mampirisika anao hoe izany rehetrarehetra izany dia programan'Andriamanitra. Eritrereto anie raha miadana be ny fiainantsika, eritrereto anie raha tsy misy fanenjehana, fa za tena misamilaza aminao fa ny fanenjehana, ny fanaratsiana, ny fankahalana izay atao aminao io noho ny anaran'i Jesosy Kristy. Tadidio tsara avy fa tsy ianao mihitsy no hoe halan'ny olona, fa le anarana izay ao anatinao, le anarana izay entinao mihitsy no halan'ny olona. Kanefa izany tsy manao antsika hoe hanao fahavalo olona, satria fatantsika tsara fa tsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra, amin'ny mpanjaka ny fahamaizina izao tontolo izao. Fa itsika ry hava-malala dia natao handalo an'izany. Misy programan'Andriamanitra ny fanenjehana anao io, misy programan'Andriamanitra ny fankalana anao io. Ary reny fankalana, fanenjehana, fanaratsiana, reny rehetrarehetra ireny dia tokony hifaly ianao, satria ny antony dia izao: reny no manosika anao bebe kokoa, hiditra ao amin'ny anjaranao, na ataoko hoe mampirisika anao bebe kokoa, na manosika anao ambony kokoa, na mandroso bebe kokoa. Halleluja. Ireny rehetrarehetra ireny dia natao hampitombo ny finoanao. Ary indrindra voalohany indrindra rehefa mijery an'ity tantara ity, raha mandinika tsara isika dia gaga talanjona ny olona dia nirohatra tamin'ny Petera sy Jaona. Dia ny zavatra na dia niteny ara Petera hoe fa nareo ve hoy izy mieritreritra fa noho ny fahamasinanay, noho ny satria izay no nanao inona na ny herinay, nampahafantarina fa noho ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa rehefa mandinitsika ny tantara dia napetrena Petera sy Jaona, napetrena natao tao an-tranomaizana. Ny antony mba tena halalany reto mpanapaka lehibe reto hoe ny anaran'i Jesosy Kristy ane ka feno fahefana, satria rehefa diniantsika ny tantara dia
eo amin'ny andiny fahafito ozy izy hoe ary rehefa nataony teo ampovoany izy roalahy, zany hoe rehefa nataony reo mpanapaka sy lehibe teo ampovoany Petera sy Jaona dia nanontaniany hoe fahefana manao ahoana na anarana manao ahoana no nanaovanareo izany. Amena. Ny tanjon'Andriamanitra ry hava-malala dia ny hampahalalantsika ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ireo manenjika antsika sy fankalana sy mankahala antsika ireo, ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary izany ozy izy dia ny tanjon'Andriamanitra ihany koa voalohany indrindra dia ny hahaizantsika na hoe ampianarana antsika hanetry tena, mba hananantsika fanetretena. Raha tsy mandalo amin'izany tsika dia tsy mahay manetry tena. Haleloia, mampianatra antsika Andriamanitra amin'ny alalany reny toe-javatra mitranga amin'ny fiainantsika reny, fa itsika tsirairay avy dia mila tokony hoe attentif amin'ny zavatra rehetra izay lalovantsika, fa misy programan'Andriamanitra ka te hampahery anao ny tompo androany hoe ninninona zavatra rehetrarehetra izay mitranga amin'ny fiainanao dia aza gaga, na mandalo fanaratsiana, mandalo fanenjena, mandalo tokony hoe fankalana ianao dia aza gaga. Zany hoe ny olona mankala anao dia aza gaga amin'izany ianao, fa misy programan'Andriamanitra ao ambadika ireny rehetrarehetra ireny. Fa tadidio tsara nefa na i Jaona sy Petera rehefa na dia natao tao an-tranomaizina na dia nenjehana izy teto fa rehefa diniantsika izay mampatonga anao hoe dinio ny asan'ny apôstôly toko faha-efatra. Fa mahafinaritra be ty tantara ity fa ny fanenjehana izay nahazo an'ny Petera sy Jaona dia tena ohatrany hoe vomi nampitonga azy ireo nanana fahasahiana bebe kokoa raha nilaza izany nitory izany anarana izany. Ary voalaza tsara eo amin'ny andiny fahavalo, ary Petera feno fanahy masina dia nanao taminy hoe ry mpanapaka amin'ny vahoaka sy lola, raha dinina izahay anio ny amin'ny asa tsara, ny amin'ny asa tsara natao tamin'ny asitranana lehilahy mahery, dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy no hitsanganan'io lehilahy finaritra eto imasonareo. Amen. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa feno fanahy masina Petera, zany hoe reny fanenjehana reny je tsy natao hakivinanao, tsy natao anitsahananao, fa natao hisondrotanao. Aleloia. Natao ireny mba hatonga anao mba tena ho feno ny herin'Andriamanitra. Tsy haiko raha tsapanao izany, raha takatrao izany, fa sambatra ireo raha mahatakatra izany. Mino fa fanahy masin'Andriamanitra hampahalala nokatra ny sainao hatakaranao izany, ka mba hanananao fijery hafa mihitsy amin'ny zavatra izay lalovanao amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy mandalo izany tsika, na tianao na tsy tianao, tsy maintsy mandalo amin'izany fanenjehana, fanaratsiana. Ary ny tenako moa dia afaka mijoro vavolombelonao amin'izany, fa betsaka ry hava-malala. Ary indrindra rehefa hoe tahaka ny ohatrany hoe teo amin'izao tontolo izao tsika ohatrany tsy dia nahoana loatra, fa rehefa natao hoe mivavaka lasa tonga kristianina, tena hoe nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy dia eo vao manomboka ilay fanenjehana. Tamin'ny hoe voalohany raha dia tena hoe nahakivy, kanefa za tena te hampafantatra anao fa tsy nataon'Andriamanitra hoe hakivy atsika izany, fa nataon'Andriamanitra mba tena hoe ho fitaovana hampirisika atsika, hananantsika fahasahiana bebe kokoa hitory ny anaran'i Jesosy Kristy. Natao hahatonga atsika mba ho afaka mitahotra sy ny fahahosaosana eo anatrehan'ny olona, fa mba hananantsika fahasahiana, ary mba ny hoe hahatonga atsika mba tena ho feno ny herin'Andriamanitra. Haleloia. Ka dia mino fa mifanahy masina ny hameno izay rehetrarehetra banga teto, fa izy no hampianatra anao ihany koa. Dinio ny asan'ny apôstôly toko fahatelo sy ny toko faha-efatra, fa ny fanahy masina no hampianatra anao. Haleloia. Dia misaotra anao tokoa izay Andriamanitra rainy amin'ny teninao. Misaotra Tompo satria mampianatra anay tokoa ianao, ary isaoranay anao ny fanenjehana, fankahalana, ary
ny zavatra fanaratsiana izay ataon'ny olona anay Andriamanitra. Ho fantatray Jesosy Kristy fa ireny rehetrarehetra ireny dia fitaovan'Andriamanitra handrosoanay bebe kokoa. Ireny rehetrarehetra ireny dia fitaovana nahatonga anay Andriamanitra hoe hanananay fahasahiana bebe kokoa hitory izany anarana ambony noho ny anarana rehetra izany dia ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary koa Andriamanitra nataonao mba hahatonga anay hanetry tena mba hantana maherinao mandrakariva Tompo. Ka dia aoka izay Andriamanitra mba ho atanitify amin'ny zavatra rehetra izay lalovanay ny amin'ireny fanenjehana sy ireny fankalana fanaratsiana ireny. Eny Jesosy io araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe mamindra fo aminy fa tsy fantany izay nataony. Ka dia tahaka izany koa Jesosy mamindra fo amin'ny tsirairay avy rehetra izay fa mino izay fa amin'ny fotoananao Andriamanitra dia ianao ihany koa no hanokatra amin'ny masom-panahyn'izy ireny. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanaovana izany favaka izany. Amen.